amin'ny kafaliana indray tompoko lasy sy tompoko vavy ny anolorana ny arahabaoba piraritso anao amin'ity alin'ny zoma fatelo amby roapolo ny volana aogositra taona 2012 ity. Tonga eto amin'ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv anao ka asena mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Trangam-piarahamonina no isatarantsika ny vaovao amin'izao alina izao. Ny trangana fanafiana amin'ny tambasy tetsy Antsahamanitra sy Ampefilo ny maraina teo. Jiolahy roa no maty voatifitry ny polisy arak'izany ary polisy misy roa ihany koa no naratra vokatra izay fifampitifirana teo amin'ny jiolahy sy ny mpitandro ny filaminana izay. Fantatra fa saika anafika mpandraharaha vahiny tetsy Antsahamanitra izy ireo raha ny fanazavana voaray avy amin'ny polisy pirenena. Nisy roa lahy tafatsoka ireo mpanao ratsy raha ny fanazavana hatrany. Fanadiadiny Tahina Rarson. Jiolahy roa no lavin'ny polisy eo amin'ny service anti-gang-na ny SAG, polisy roa ihany koa no naratra ny tifitra. Io no vokatry ny fifaninjehana teo amin'ny mpitandro filaminana sy jiolahy io maraina io tokony tamin'ny 7:05 teny Antsahamanitra sy teny Ampefilo. Fantatra fa efa efatrandro no narahan'ny polisy reto andian'olona ireto satria efa naray mahakasika azy ireo izay mikasa anao fanafiana ny polisy. Fantatra mantsy fa miisa 12 izy ireo ary samy manana ny anjara asany avy. Olona andeha androtsabola any amin'ny banky no izany no narahandreo mpanao ratsy tamin'ny alalan'ny motocross iray sy scooter iray ary motobol d'or miisa 2. Efa ao ampanakanana an'ireo mpitondra vola ireo mpanao ratsy no avy hatrany dia niditra an-tsehatra ny polisy koa dia raikitra ny fifampitifirana. Polisy iray no fantatra fa saika voatifitra teo amin'ny lohany fa no ity farany izay nanankipily ny tanan'ny jiolahy dia teo amin'ny tanany sy nandalo ny lohany izany baly izany. Maty voatifitra ny iray tamin'ireo jiolahy fa niparitaka ny tsoky ireo jiolahy ambiny. Ny sasany nitsokany akany Ampefilo, ny hafa kosa nitsokany anavaratra. No enjehina ka tratra ilay teny Ampefilo ka maty voatifitra ihany koa, tsy lasa ny vola ary tsy naratra ireo tompony. Fa nisy asa na filature sy information efa nataon'ny polisy talohan'izay zavatra an'izao androany izao. Fa narahana foana izany reo andian-jiolahy. Ny anankiroa izany izao amintsika amin'teny izao dia karohana fatratra izany polisy rehetrarehetra eto Antananarivo mobilisé daholo satria hita le toetoetra n'ilay moto dia fa hifanenjehana le natanana. Reo aloha tsisy nanao saritava fa ny zavatra fantatra aloha ny anankiray tamin'ireo dia efa fantatra ny servisinazy dia voatifitra. Le anankiray ny teneniko teo efa fantatra ny servisa dia efa jiolahy efa tedavina efa nanao mpanao ataky amin'ny armée. Izy io lavo nisy fitaovam-piadiana anankiray pistolet anankiray ny azo tamin'ny jiolahy nisy bala anankitelo ny alaka taminy efa manao ny etude makasy ny fitaovam-piadiana sy bala io izay amintsika amin'izay izao tonga dia efa manao. Fa ny fikarohana an'ilay anankiroa ambin'ireo zany dia ao anatin'ny fantatra mihitsika amin'izao fotoana izao ka tsy fantatra mbola mety izy fampitifirana androany. Raha ny vaovao farany voaray dia efa fantatra ireo mpanao ratsy nitsoka ary eo am-pikarohana azy ny polisy.